ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Rahabatsika revaka malalatra ity zoma fahafito ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Timoty faharoa toko fahaefatra, Timoty faharoa toko fahaefatra, ny faha enina ambin'ny folo ka hatramin'ny ny faha valo ambin'ny folo ihany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba fa nandao avokoa izy rehetra, aza mba isainao eny ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampaela mba ho tanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorinteny ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany. Ary izaho no vonjena teo ambavan'ny liona ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Paoly avako malala amin'ity Timoty faharoa toko fahaefatra ity moa dia ao anatin'ity misy andininy malaza ilay itsika hoe efa niady tsara nahatanteraka ny fihazakazahako ary nitahiry ny finoana. Ao anatin'ity andininy ity toko fahaefatra ity izay fotoana tampony teo amin'ny fiainan'i Paoly satria notsaraina tany Roma Paoly. Hitantsika manomboka any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo, Paoly raha teo laniry ny andeha ho any Roma hotsaraina ahafahany mitoro ny filazantsara any Roma. Ary dia tonga eo amin'izany fitsarana tampony izany izy satria nanana zo hotsaraina tany Roma Paoly amin'ny maha Romanina azy. Dia nanana zo hotsaraina faratany any amin'ny ambaratonga ambony tamin'ny fitsarany Paoly satria Romanina izy. Ary dia niatrika an'izany izy, tsy mora mazava ho azy niatrika izany fitsarana tampony izany dia hoy Paoly eto atao hoe navelan'ny olona ho irery aho. Navelan'ny olona ho irery aho. Taraina ihany Paoly eto miteny amin'ny Timoty zanany izy izany. Miresaka amin'ny zanany izy manao hoe navelan'ny olona ho irery aho. Ny olona izay nitokisako aza dia nanary aho mandeha irery aho. Paoly dia tsy dia hoe olona matahotra ny irery loatra. Tsy dia izay loatra Paoly. Paoly dia voavolavolany ny ataontsika hoe ny toe-tsaina manao zava-dehibe ny maha irery. Mahatsiaro ny ilay tenin'ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe Stendhal ny teny izy manao hoe le grand homme est comme l'aigle, plus il s'élève moins il est visible et il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme. Rehefa miresaka tsara amin'ny mamantatra tsara ny fiainan'ny Paoly ianao dia toy izany tenin'ny Stendhal izany mihitsy ny hijerena ny fiainan'ny Paoly amin'ny maha olombelona azy satria Paoly dia novolavolainy ny filôzofia stoisiana. Nahafantatra tsara ny filôzofia stoisiana Paoly dia stoisien izay nahafantananao zava-dehibe mihitsy ny maha irery, mahatokana satria ny stoisien tahaka ny Paoly dia nanovo fahendrena tao anatin'ny maha irery, nanovo fahalalana, nandiny tena, nanana fotoana nandinihy tena amin'ny maha irery. Ary fantatsika fa i Paoly dia nanovo zavatra betsaka, namafy ny maha izy azy, nahafahany nianatra, nahafahany tokam-bavaka. Hainy Paoly ny nampiasa izay maha irery azy izay, nahafahany nivelatra tamin'ny fitokisana filazantsara. Izany dia tsy Paoly mihitsy akory no natahotra ny hoe ho irery. Izy ary moa dia nisy teny malaza amin'ny Romanina hoe nasiako mafy ny tenako mangana. Tena milaza ny maha irery azy ka nahafahany nahazaka tsara ny fandinitenany ka nampisy fifaliana ho azy ary lay irery. Saingy ny irery lay solitude zany, lay irery izay niainan'ny Paoly dia irery izay safidy solitude volontaire, izany hoe safidy ny irery Paoly.
tamin'ny fiainany ka dia lamina tsara izy fa eto kosa dia irery tsy nisafidy ho irery Paoly amin'ity fitsarana ity hafa lay izy olona misy fotoana zany Paoly de tena naniry mihitsy za irery fa misy fotoany Paoly eo anatrehan'ny fitsarana dia manila namana izy manila tohana izy ary saingy tao anatin'izany mahirery azy zany nefa dia tsy nisy nalohana izy de nalahelo izy ary nangataka tamin'ny tompo izy lay tenin'ny Paoly manao hoe kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy zany hoe laozan'ny olona isoa fanao moa teo amin'ny fitsarana romanina dia rehefa misy olona tsaraina dia manatona eo akaiky eo manotona eo ny havany manotona eo ny olona akaiky azy zany fomba rehefa alainam-bavany tamin'ny andron'ny romanina mety ohatr'izany any amin'ny andro fiainantsika ankehitriny dia manakaiky eo ny olona manohana mampakatra ny moral zany efa tamin'ny andron'ny romanina zany fitsarana zany toe-po zany hoe manotona eo sakaiza eo akaiky eo mijoro ankila mihitsy ara moa zany ny sakaiza toy ny eo akaiky eo manotona tsy hitan'ny Paoly zany zay mahatonga ny Paoly teny eto manao hoe ny tompo nitsangana teo anilako zany hoe ny tompo no havako ny tompo zany no naka ny toeran'ny havana akaiky ny tompo no naka ny toeran'ireo namana akaiky ny tompo no naka ny toeran'ireo olona zay nendrasana tohana kanefa tsy nanao zany ny tompo zany no havan'ny Paoly teo ay Paoly tsy irery ay Paoly nanan-kavana ay Paoly nanana mpanohana de ny tompo lay voambolana ampiasain'ny Paoly eo paristemi izay avy amin'ny teny grika hoe istemi izay avy amin'ny teny hoe stao zany hoe milaza mijoro milaza fijoroana milaza ataontsika koa hoe fijoroana tsara ary dia rehefa miteny Paoly eto manao hoe ny tompo teo ankilako nampahery ahy tsara dikany ty malagasy hoe nampahery dikany frantsay mantsy tsy de tena ataony hoe nampahery foatra fa vao hoe nanohana nanolo-tsaina fa teny hoe paristemi dikany voalohany de zao manao hoe eo akaiky eo akaiky azo raisin-tanana akaiky azo eo ankila mihitsy ary moa zany zay raha teo ny dikany eto de Paoly zany eto nahatsiaro manokana hoe teo ankila ny Andriamanitra teo ankila ny Jesoa tao anatin'ilay vanim-potoana izay nahatserovany hoe taona foin'ny olona taona rian'ny olona satria ny olona rehetra dia natahotra ny ainy ny olona rehetra dia natahotra ny romanina ny olona rehetra satria fatatsika fa raha jiosy any Roma zany dia sarotrarotra na ny fivelomana na ny varotra na tahaka izany dia tsy te haloto akanjo tsy te ho voaendrikendrika zanatria tsy te atao hoe naman'ny Paoly dia namelan'ny Paoly irery na dia kristianina azy noho izany dia onjoonjon'ny Paoly samy reriny teo ary dia nandehitra tamin'ny tompo izy saingy hoy izy manao hoe kanefa ny tompo teo ankilako kanefa ny tompo teo ankilako nampijoro aho Paoly ilay voambolana hoe fitanisana azy keo le teny hoe nampahery ahy mbola karazanazana matoanteny zay aorista lay fehezanteny zay lay verbe zany ny tanisaina tamin'ny aorista indikatif zany hoe milaza ny tompo nijoro teo akaikin'ny Paoly tsy hoe nijoro tsy nanao ninina fa nijoro entitra nijoro nampijoro an'ny Paoly ary nampijoro azy mafy nampijoro azy tena namehery azy milaza zavatra koa hoe milaza actif ilay zany hoe milaza zavatra ny tompo zany rehefa eo ankilantsika ao anatin'ny sarotra itsika de tsy hoe mijoro femijoro fotsiny tsy hoe miantehitra aminy fotsiny na izy ny miantehitra amintsika fa itsika ny miantehitra aminy ary izy miasa ary izy miteny ary izy mampijoro de afaka malala rehefa eo akaikitsika ary ny tompo araka ty tenenin'ny Paoly ty rehefa eo akaikitsika ny tompo de manao inona izy ho tsika eo mampijoro amin'inona rehefa anatin'ny sarotra isika ahatsiarovantsika manao hoe tsisy olona azy antoerana misy fotoana tsy misafidy ho irery isika saingy ny fiainana ny manery antsika ho irery ny toe-javatra iainantsika ny mahatonga antsika ho irery de inona ny vahaolana
eo akaikintsika ny tompo ary eo akaikintsika ny tompo inona ataon'ny tompo akaikintsika eo mampijoro mampahery amin'ny lafiny ahoana moa de raha mijery ity andinin-tsotra masinatsika dia misy zavatra roana telo misy zavatra roana telo zay tian'ny tompo tiany Paoly ho takaritsika hoe enao io zay misy fotoana atsapahanao tahaka amin'ny Paoly maninona raha zany de arinareo rery maninona zany tao tsy takatry ny olona ny olako maninona tao tsy azon'ny olona ny olako maninona tao tsy fantatry ny olona zay zavatra mahatery maninona tao tsy mety miaino any olona sy ny sisa rehetra maninona ny olona tao mandositra maninona tao hodin'ny olona tsy fantatra miavona visa miaro tena visa dia hoy Paoly manao hoe rehefa eo ankilanao Andriamanitra mampahery anao izy tsy mitaza fotsiny izy fa mampahery anao dia hoy Paoly manao hoe teo anilako ny tompo ka nampahery ahy mba ho tanterako tokoa amin'ny ataoko ny fitoriana ny filaza ny fitorin-teny zany hoe raha tsorina dia izao aloha ny tompo eo ankilanao voalohany indrindra mampahery anao ka manolontsaina anao zay no voalohany rehefa eo akaikinao ny tompo de mampahery anao izy ary manome tolotsaina zay ny dikany teny hoe amin'ny alalan'ny amin'ny fitorin-teny Andriamanitra rehefa akaikintsika rehefa komalala de miasa ao anatintsika izy milony ny asany amin'ny zavatra mitranga rehetra manodidina antsika sika de ao anatin'ny toe-tsaina ao anatin'ny toe-tsaina protestanta izay mampianatra antsika fa de makitsika efa niresaka lava momba ny asan'ny fanamasina teto hoe amintsika protestanta amintsika kristianina ny fanamasina dia tsy hoe manana fahefana ihany ampino fa ny fanamasina koa dia afaka manana fahefana Andriamanitra koa dia manana fahefana mampiasa ny fanahiny mba hatonga ny zavatra rehetra ahasoa antsika io lay tenin'ny Calvin foana mandrakariva am'lay fiteny mandrakariva lay ataony hoe providence zany hoe Andriamanitra de tia atsika ka ataon'Andriamanitra manjary miara-miasa mahasoa antsika azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa ny olona rehetra hoentina mamonjy antsika tahaka ny namonjen'Andriamanitra any zanak'Israely tamin'ny lalan'ny kirosy tsy hoe tonga tany an-danitra kirosy rehefa avy eo satria zay le providence de Dieu tsy hoe akory fa nampiasain'Andriamanitra kosa kirosy mba hahatonga ny zanak'Israely ho afaka fa ny zanak'Israely le ao anatin'lay ny toeran'ny fanan'Andriamanitra zany mpino itoeran'ny fanan'Andriamanitra ny mpino dia debolin'ny fanan'Andriamanitra fa Andriamanitra de mahay mampiasa ny zavatra rehetra satria any Jehova manontany zay rehetra eo aminy ahasambatra sy ahasoa ilay atsika mpanompon'Andriamanitra noho zany de milony ny asan'Andriamanitra am'izay rehetra manodidina antsika mba hatonga ny zavatsarotra zay anjary ho zavatra mahafinaritra de miasa ato amintsika aloha Andriamanitra zay le resahantsika manao hoe ny tompo tsy mamela antsika eo rery ka miasa ato anatintsika manolontsaina antsika manome fahazavan-tsaina antsika ahafahantsika manavaka ary eto Paoly de nay nanavaka tsara mihitsy resahany Aleksandro hoe mitandrema ihany nareo amin'ny Aleksandro mpanefi varahina efa nanisy ratsy izy 510 efa nanisy ratsy abe loatra izy ny tompo amaly azy araka ny asany fa tandremy ihany izy fa nanohitra ny fatratra ny teninay Aleksandro mpanefy varahana olana anakarena zany olana anakarena tsy azon'ny Paoly ny anterana satria sarotra mpandraraha matanjaka Roma ianao sarotraritra tamin'ny Aleksandro miataka izy aleoko ny affaire aleoko manahirana zany fa aleoko miataka amin'ny Paoly dia akoatran'ny hoe fanoheran'ny Aleksandro ny fampianarany Paoly le avako malala raha irery ianao indraindray irery noho ny fijoroana irery noho ny fiheverantenanao ny antson'Andriamanitra irery noho ny foto-kevitra tianao hijoroana fa fantatrao le foto-kevitra fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy azon'ny olona de matoky fa ny tompo eo akaikinao manolontsaina fa ny faharoa de izao koa ny dikadity manao hoe tsangana teo anilako ka nampahery ahy tamin'ny alalan'ny fanoloran-tsaina fa izao koa mijoro eo akaikintsika Andriamanitra tsy vitany hoe manolontsaina fa izy mihitsy no manatanteraka lay zavatra tiany atao anatin'ilay planina
matoa zany ny olona anankiray mandalo zavatsarotra tahaka ny Paoly ny joro araka izay mpanondran'Andriamanitra azy dia natoky Paoly fa marina ny fijoroany, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fijoroany dia amin'iny fotoana iny ny tompo eo akaikinao ary izy ny mahatanteraka ilay planin'Andriamanitra, izy ny mahatanteraka ny planiny, izy ny miasa amin'ny zavatra rehetra. Ianao mijoro, lasa fitaovana ianao zany, lasa fitaovana ianao. Tsy Andriamanitra amin'ny fotoana io no fitaovana, fa ianao no fitaovan'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa mijoro anao dia Andriamanitra no ataonao fitaovana, tsy izay loatra, fa ianao mijoro fa Andriamanitra manao fitaovana anao mba hampita ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy lazaina. Io ilay tenen'ny Paoly amin'njarany amin'ny Timoty manao hoe tenin'Andriamanitra eo ange tsy mba voafatotra. Za mety voafatotra, ny olona mety voafatotra fa ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana tsy mba mety voafatotra. Ny fitiavana tsy azo fatorana, ny fifaliana tsy azo fatorana, fa ny olombelona mety voafatotra, mety tsy afaka manao na inona na inona, fa ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, zany tsy voafatotra olombelona. Noho izany dia mijoro eo akaikintsika Andriamanitra ary izy ihany no mahatanteraka ny planiny. Afaka malala tsy mahazo kivy ary tsika izany rehefa irery, tsy mahazo kivy ianao ao anatin'izany irery izany no hanehoan'ny tompo aminao fa eo ankilany mandrakariva eo ankilanao izy. Tsaroantsika Jakoba nandalo an'izany vanim-potoana irery zany ary izay no tenen'ny resantsika tamin'ny citation ny Stendhal teo mikasika ny olona nge arakaraka ny mahalehibe azy nahatsiarovany ho irery aza indraindray. Nandalo an'izany Mosesy irery tany an'efitra, nandalo an'izany Jakoba nitolona irery tamin'Andriamanitra tao amin'ireny ranon'ny Jaboka, nandalo an'izany Paoly izay irery mihitsy ary tsy nahita nandritry ny ateroana, nandalo an'izany Jesoa irery tao amin'ny Getsemane, nandalo an'izany ireo olona ry Davida nandalo an'izany izany fotoana irery eo anatrehan'ny Goliata. Ny olona rehetra mandositra na i Saoly mpanjaka aza ny teny taminy eny irery ianao tsy hita izay azo atao aminao fa andeha hiatrika ny Goliata irery ianao, hanatrika ny Filistina irery ianao, mandeha hanafa ny tompo mombanao. Ny olona lehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ny olona lehibe teo amin'ny tantaran'ny finoana, ny olona lehibe teo amin'ny tantaran'ny fiarahamonina dia izao nahatsiaro foana an'io irery io. Zava-dehibe zany tsy ilay maha-irery ianao fa ny zava-dehibe dia izao mijoro eo akaikinao ve Andriamanitra, mijoro hitondra soa ny hafa ve ianao, mijoro hitondra zava-baovao araka izay tian'Andriamanitra hijoroana ve ianao, dia aza kivy ary fa ho ataon'Andriamanitra fiasana izay rehetra mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra mijoro miankina amin'Andriamanitra. Dia mamarana azy ary tsika midindra veto ambin'ny folo io izy manao hoe izaho no vonjena teo ambavan'ny liona. Ny liona moa dia fantatsika fa Néron namperona Romana. Inona hoe liona? Izany hoe teo ijoro eo ambavan'ny fahavalo no vonjeny afaka tamin'ny fahavalo. Misy lahatra Paoly izao fa izao nahafaka azy dia tsy niherin'ny tenany fa nahafaka azy dia Andriamanitra mijoro teo ankilany. Satria afaka ho hevitsika moa amin'ity volana Jona dia ny hoe miaro ny olony ny tompo, miaro ny olony eo ambavan'ny liona. Inona le liona? Néron. Inona le liona? Ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly. Inona ny liona? Ilay te handripaka, ilay te hamono, ilay te hitelina. Inona ny liona? Ilay mandrava, ilay maha olona. Inona ny liona? Ilay manakorotana. Inona ny liona? Ilay tsy mampisy fiadanana. Afaka malala matoki ary amin'ny fiainanao isan'andro, matoki ny tompo fa mijoro eo akaikinao izy, tsy irery ianao manana azy. Ny olona mety mandao fa ny tompo tsy mety mandao. Ny tompo eo ankilanao mampahery ianao fa mijoro amin'ny fitiavana, mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fifaliana fa mombanao ny Andriamanitra ao ary tsy manary ianao izy fa eo akaiky ianao mandrakariva mampahery. Ivavaka isika. Tompo amin'izao izaho efa manome toky anay ianao eo ankilana eo anatin'ny ady sarotra. Ny olombelona manapetra, nandray tsy afaka manampy anay, nandray miataka, nandray menatra, matetika aza mamela ho irery mihitsy. Manome toky anay anefa ianao fa ny olona mety mandao fa ianao tsy mandao.
ny olona manapetra fa ianao tsy manapetra. Ary dia omena toko izay efa mijoro eo akaikinay ianao manolontsaina anay, mampitraka anay, mampahery anay, eo akaikinay mifidy anay sy mahatanteraka anay ho fiasana, eo akaikinay mampandresy anay ary manala anay ao anatin'ny vavan'ny liona, ao anatin'ny fahavalo, ao anatin'ny etraketraka ny ratsy. Jesosy, misaotra noho ny any tamin'izay menao anay tamin'ity herinandro ity. Madiva hifarana ny herinandro, misaotra fa momba sy mitantana anay ianao. Dia ampahirezo izahay hana fifaliana, jereo ny tokantranonay, jereo ny asanay, jereo ny fikasanay. Mitoera aminay mandrakariva arakofa ny fahasoavanao. Ataovy mandresy izahay, azaveranao kivy, azaveranao ketraka, ataovy mahajoro amin'ny finoana. Azaveranao atsiaro irery amin'izay olam-piainana, amin'izay olana ady am-panahy, amin'izay zavatra sendraina. Azaveranao irery, azaveranao amoy fo, fa ataovy mahatsiaro fa eo aminay mandrakariva ianao. Dia mametraka ny fiainana am-pelantananao izay tompo, ary hamarino aminay ity teninao ity, fa mijoro eo ankilanay ianao ary mamonjy anay amin'ny fahavalona. Misaotra Jesosy. Amen.